La 4G By Telma vous présente Ni Vaovao. Miroso ankehitriny fandrakofana tara ny lalana mampitohy ny tanàna Maroay sy Amboasary tafiditra ao anatin'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahefatra. Nidiny fotony nijery ny asa fanamboarana ny lalana tany an-toerana ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy izay niaraka tamin'ireo mpiara-mioninantoka. Lasa ny marqué ny amboarany The Voice France 2021 andiany fahafolo tamin'ny salanisa ambony 720 i marqué izay teratany malagasy. Itoy ny fanafiana ataon'ny tafika israeliana ny Bande de Gaza araka ny fanambarany Prime Ministre ny an-toerana. Ny amafy araka izany ny daroka bomba nataon'ny tafika israeliana. Nandindindreo avy hatrany. Tongolasy toboko fahafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampahalalam-baovao araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia miroso ankehitriny ny fandrakofana tara na goudron ny lalana mampitohy ny tanàna ny Maroay sy Amboasary tafiditra ao anatin'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahefatra amby efapolo. Nidina ifotony nijery ny asa fanamboarana ny lalana tany an-toerana ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy izay niaraka tamin'ny mpiara-mioninantoka. No amafisy ny Ministra tompon'andraikitra nandritra izany ny fametrahana sy ny fanarahana ny kalitaon'ny asa, eo ihany koa ny fijerena vahaolana amin'ny asa fanamboarana ny lalana manoloana ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Fanadihadiana avy hatrany. Tafiditra anatin'ny dingana voalohany amin'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahefatra amby efapolo ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny tanàna ny Maroay sy Amboasary miainga eo amin'ny PK 20 hatrany amin'ny PK 60. Roa amby dimampolo ny asa fanamboarana ankehitriny no vita ary miroso amin'ny fandrakofana tara na ny goudron ny lalana ny orinasa raha ny fanazavana. Nanatanteraka fidinana ifotony tany an-toerana ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy izay nitarian'ny Ministra Ajo Andriananarivelo niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Nisy nandritra izany ny fanaraha-masina amin'ny fanajana ny kalitaon'ny fanamboaran-dalana. No mafisin'ny Ministra ihany koa ny fijerena vahaolana manoloana ny fiantraikan'ny valanaretina Covid-19 amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahefatra amby efapolo. Araka ny hitantsika izao ny efa manomboka mametraka ny tara farany na ny course de roulement dia amin'ny alan-kanatatoka ny loha voalohany 10 km izay ny vita fa miakatra tsy kelikely mamonjy ny PK 0 moa zany zao no ataon'ny entreprise. Misy fahatarana ny asa araka ny hitantsika izay moa isan'ny antony dinana taty hijery izay vahaolana tokony tedavina mahana ny ahafahany ny asa mandroso bebe koa ary koa hijery ilay ireo lalana mampitohy amin'ny lalam-pirenena ity amin'ireo commune manodidina ny ezahana mba ho enjehana ny fahatarana lava be teo noho ny aretina Covid-19 ity. Fa na izany arany tsy maintsy kajiana ihany koa ny kalitaon'ny asa satria ilaina asa maharitra sy mateza ilay izy. Dia misy araka ny hitantsika teo maro fanavoazana netina raha oharina amin'ny lalam-pirenena natao hatramin'izay mba hanana izay lalana mateza zay. Ankilan'izay, mizotra ihany koa ankehitriny ny dingana faharoa amin'ny fanamboarana lalam-pirenena fahefatra amby efapolo miainga eo Amboasary miazo an'ny voidiala. Isan'izany ny fametrahana ny toby faharan'ny orinasa na ny bazy vy mandritra ny fanamboaran-dalana.
Izany amin'iny fa lafim-baovao hafa kosa indray komina misa 440 manamorona ny lalam-pirenena fa 440 no isitraka fanamboaran-dalana ao anatin'ny PACT na ny projet d'appui à la connectivité des transports. Tanjona amin'izany ny amahana ny olana fitaterana eny ambanivohitra sy anamorana ny famoaham-bokatra. Fanadihadiana avy hatrany arahintsika. Ankoatra ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 ao amin'ny faritra Laotra Mangoro, tafiditra ao anatin'ny tetikasa PACT na ny projet d'appui à la connectivité des transports izay arahan'ny banky iraisam-pirenena sy ny ministeran'ny fanajarena ny tany sy ny asa vaventy ny fanamboarana ireo lalam-paritra sy lalana kominaly mifandray amin'ny lalam-pirenena fa 470 na ny piste connexe de la RN 44. Vina amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity ny fanatsarana ny lalana amin'ny refy 50 sy 200 kilometatra mampifandray ireo ambanivohitra amin'ny lalam-pirenena fa 470 ampivoarana ny fisitrahana ny tombotsoa ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ny lalan-tsaina noraisina manomboka izao amin'ny fanamboarana lalam-pirenena dia ny hoe tsy vitan'ny lalam-pirenena ihany mamboarina fa atao ihany koa fanamboarana ireo lalana izay mialana amin'ireo commune manodidina ka no heverina fa manana lanja manokana entina mandeha makany am-pampandrosoana mba ahafahany io lalam-pirenena io tena miasa amin'izay ilana izay mba ho tena asa lalana entina mamokatra sy mitondra fivoarana ho an'ilay faritra izay andehanany. Misy ny sivana manokana ahafahana namaritra ireo lalana ho asy-panamboarana ireo raha nambaran'ny tompona andraikitra. Fa nisy etude nandeha teo aloha izay nahafahana nijery ireo critères maromaro, multi-critères ao anatin'izay ny resaka sekoly manodidina an'ilay lalana, ny toeram-pitsaboana, ny isan'ny mponina mety hisitraka an'ilay lalana, ny vokatra, ny karazam-bokatra izany sy ny habetsaky ny vokatra mety ahafahana hivoaka amin'ilay fahavitan'ilay lalana. Izay ny anisan'ny safidianana amin'ilay lalana ao amboarina. Anomboka ny volana Jona ho avy izao ny fanatanterahana ny dingan'ny fanadihadiana ho an'ny tetikasa. Ankoatra izay, tafiditra ao anatin'ny PACT ihany koa ny fanamboarana ny lalana mihodidina ny tanàna ny Moramanga ho fanatsarana ny fifamoivoizana raha ny fanazavana. Ministera miaraka amin'ny tetikasa mieritreritra izay voalaza atao anatin'ny plan d'urbanisme nareo ihany ny anao lalana manodidina ny Moramanga mba ahafahan'ireo camion ireo tsy mamakivaky ny tanàna intsony satria miteraka olana vita be. Efa ho tongoka ny fanadihadiana ho raisin'ny tetikasa tanana ny étude dia manantena fiaraha-miasa ihany koa zany mba hanafaingana ny ahafantarana sy ny fanatanterahana n'izay tetikasa izay na hoe voatontokony tokony amin'ny Moramanga mba tsy fotoana be ohatr'izao sy hanimba ny tantanàna Moramanga fa mba apetrakintsika ny ivelan'ny tanàna ireo camion ireo rehefa te ho avy eto Moramanga. Totosa tao amin'ny Moramanga ny atrikasa fampahafantarana ny mikasika ny tetikasa PACT ny arahan'ny ministeran'ny fanajarena ny tany sy ny asa vaventy. Teo ihany koa ireo mpiara-miombonantoka sy ireo tompona andraikitra ary ireo olom-boafidy. Nisy nandritra izany ny fifanankalozan-kevitra ho fametrahana ny paikady amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Tsy aivina, ankoatra ny lalam-pirenena fa 470, tafiditra ao anatin'ny tetikasa PACT ihany koa ny fanamboarana ny RN 12 ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Fatotosa omaly tao Ambatondrazaka ny fandraisana vonjomaiky ireo lalana namboarin'ny ministeran'ny fanajarena ny tany sy ny asa vaventy tany an-toerana. Andraikitry rehetra ny manara-maso sy miaro ireo foto-drafitr'asa vita fanamboarana. Eo ihany koa ny fanajana ny fepetra amin'ny fampiasana ny lalana, isorohana ny fipitehany sy ny fanazavana. Fanadihadiana entiny Abraham Randria manana hatrany. Tao aorian'ny fahavitan'ny fanamboaran-dalana tao amin'ny tanàna Ambatondrazaka faritra Laotra Mangoro, totosa omaly ny fandraisana ara-teknika ireo lalana no tanterahin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajarena ny tany sy ny asa vaventy. Tafiditra amin'izany ampahan-dalana roa amin'ny lalam-pirenena fa 470 izay lasan'ny rano ny taona lasa. Ny lalana RN 3 eo amin'ny tetezany Manainga Zipo. Eo ihany koa ny fandraisana vonjimaiky ny lalana amin'ny refy 9 kilometatra izay efa vita fanamboarana, mampitohy ny tanàna Ambatondrazaka sy ny tanàna Ambandrika, mandalo amin'ny tetezana eo amin'ny kafe. Zava-dehibe ny fanaraha-maso sy fikojana ny foto-drafitr'asa raha nambaran'ny tompona andraikitra. Miantso ny rehetra anaja sy anaraka ny fepetra amin'ny fampiasana ny lalana ny ministra Jonjiana Narvelo, isorohana ny fahasimbana. Manentana antsika tsara iavy mba samy aro ny fananana eo ambonana satria vola be tsy foana ny lany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny
ny lalana simotry dia ny fanajana ro fampiasana ny lalana ihany koa satria io lalana io na dia vita tsarany misy fetra ny vesatra tokony ho zakany dia tokony hanajan'izay daholo koa ny tsirairay avy. Nojerena nandritra ny fandalovan'ny ministra tany an-toerana ihany koa niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra Isatsokajany ny hanatanterahana ny fanadihadiana mikasika ny fanamboarana ny tapany farany amin'ny lalam-pirenena 470 indrindra ny ampahan-dalana miditra ny tanàna Ambatondrazaka. Nanamafy ny tompon'andraikitra fa mitohy ny fanatanterahany ministera sy ny eo anivon'ny fatra ireo travaux d'urgence isorohana ny fahatapahana amin'ireo lalana mampifandray ireo distrika. Kasika ny fanamboaran-dalana izay hatrany, lalana 440 kilometatra indray no nasimpanavaozana atao amin'ny commune ambanivohitra Tanambao, distrika Tsirabe faharoa faritra Vakinankaratra. Ireo tena ratsy na ireo izay atao hoe point noir miainga avy eo an-Tanambao ka hatrany Ambatovinaky no namboariny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Dingana lehibe mampandroso ny commune maro ny fahavitany asa ny fanazavana. Dia raintsika ny fanadihadiana. Isan'ny fanambina petraky ny filohan'ny Repoblika ny ampifandray tanàna maro manerana ny nosy. Eto amin'ny commune ambanivohitra Antanambao, distrika Tsirabe faharoa, faritra Vakinankaratra. Lalana amin'ireo 440 kilometatra no namboariny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Ireo lalana tena ratsy na point noir no nasimpanavaozana. Ka misy point noir maromaro zany no natao traitement, nosorona le fotaka ratsy dia nosorona ny tany tsara na matériau sélectionné dia eo koa ny indrindraindrindra fa hitako ny lalana hoe akaiky io courage là toi si verna faloha oui ben lavitra loatra efa maizina ny andro aoalisy ben tragno mazava misy jure aty akoho daholo angany laisa izy reo mandrosa tia mazava mazava be atao aminareo normal zany fa iaho mampiasa mibalika ao amin'ny 600 Au 600 jiro antona roa, jiro tuba roa, ary jiro misy détecteur de mouvement iray, ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de koa. Mbalika mamiratra no aviko. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika naraintsika teo iny moa ny tafana ataon'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta tamin'ny vahoaka malagasy taky mahazatra dia isy ny fandraisantsika vahiny iresaka sy amintina ny voalaza izay. Mialohan'izay anefa dia hotohizantsika ny fampalalam-baovao araka ny efa nambarako teo dia lalana 440 kilometatra indray no nasimpanavaozana atao amin'ny commune ambanivohitra Antanambao, distrika Tsirabe faharoa, faritra Vakinankaratra. Ireo tena ratsy na ireo izay atao hoe point noir miainga avy eo Antanambao ka hatrany Ambatonaky no namboariny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Andeha raintsika avy hatrany ny fanadihadiana. Isan'ny fanambina petraky ny filohan'ny Repoblika ny ampifandray tanàna maro manerana ny nosy. Eto amin'ny commune ambanivohitra Antanambao, distrika Tsirabe faharoa, faritra Vakinankaratra. Lalana amin'ireo 440 kilometatra no namboariny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Ireo lalana tena ratsy na point noir no nasimpanavaozana. Ka misy point noir maromaro zany no natao traitement, nosorona le fotaka ratsy dia nosorona ny tany tsara na matériau sélectionné dia eo koa ny indrindraindrindra fanarindrana izay nasiana dalo 5 amin'ireo le point noir tena nampijalo olona eo dia ny fossé maçonnier misy 100 mètre linéaire. Tanjona ny tsy anatokana monina ny commune maro aty amin'ity district ity. Eo ihany koa ny fampandrosoana na izany amin'ny lafiny sosialy na toe-karena, misitraka mivantana izany ireo mponina. Ratsy iny ny andro tena na bisikileta raha tsy afaka na mampandeha tongotra raha mavila lavitra dia lavitra fa mahita ho lalana. Ny faly zay fo papetaloza lalana. Tena mijaly.
zao izy vita tsara mahafinaritra fa dia misaotra samy mahery dia misondrota voninahitra amin'ny asa atao aby dia mbao samy lavitra ny ratsy aby tsika mianaka aby tomobile zao be dia be nanjato androany tsotsorimena tsy makany moto isan-karazany raha tomobile mandeha tamin'ilay taloha raha herinandro mandeha ny tomobile zao lasa vetivety dia tonga any tamboty ndray andro. Afa-po tamin'ny asa vita manoloana io ny mponina any an-toerana. Tena ratsy dia ratsy ny lalana taloha satria tena tany mandrevirevy be daholo iny lalana mamoaka ny vokatra iny ary poma ny tena vokatra ty tsy lany olona ty fa tena ondrana andrenivohitra Madagasikara ny daholo tamin'ny lalana mbola ratsy teo aloha raha le poma mena reny eo amin'ny 50 kilao ety amin'ny tena fazokarany volana février mars 50 ariary ny kilao ankehitriny zao efa miakatra any amin'ny 200 tonnes farafahakeliny dia mbola 100 ity ny kilao efa tsara zao ny lalana ary ny golden tena mbola lavitra noho izany mety 10 kilao ety toerana ity zao taloha mety 500 900 ohatran'izany anisan'ny be pomarina aty anatin'ny commune efatra Mbatomena Sondrariny ty commune Tanambao ity Sanvotra Tanambao tena be poma indrindra amin'ireo commune efatra ireo mety inoky fa miakatra any amin'ny 2000 tonnes any farany kely isataona tena faly dia faly tokoa zay vita tsara izy fa faly dia faly nivoaka malagasy rehefa nipamokatra poma aty anatin'ny commune Tanambao. Nanentana ny rehetra hikajy ny lalana ankilan'ny tompona andraikitra. Sarety zany araka le kodiaran zareo zany vy misy olo vy dia sady manify dia vetivety dia simba le lalana mandavaka ny lalana tokony soloina pneu zany izy io ka eo no mila fanentanana izy tsy vita hoe ray volana ny volana mety mandeha tsikelikely ny fanabeazana ny olona amin'izay lafin'izay. Mbola hitoy ny fanamboaran-dalana aty an-toerana raha ny fanazavana hatrany. Araka ny nambarako teo moa dia andray vahintsika amin'izao alina izao mintina sy hijery mikasika izay fepetra no raisina araka ny tafa nataon'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta izay vahintsika amin'ity anio ity andray matoa Rico Randriamalala izay mpikambana amin'ny firaisamonim-pirenena miarabanao tonga soa ato anatin'izao plateau-ny Kolo TV izao fantaniko voalohany avy hatrany nisy ireny ny tafa nataon'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta inona tena hoe songatina tao anatin'izay. Ia miarabanao mianta dia miarahaba ny mpanaraka ny télévision Kolo TV any atokantrano tsara avy any. Ny tena hitan'ny songadina aloha teo dia ny fitohizan'ny amiana ara-pahasalamana izay mitohy ho 12 andro indray. Eo ihany koa ny fikatona ny faritra anankefatra vaovao dia Analamanga, Vakinakaratra, Mahatratrambony ary ny faritra Nosy ary ny fisokafan'ny faritra Atsinanana, Sofia ary Sava. Nisongadina teo ihany koa ireo fepetra maro samihafa mahakasika ny fampianarana ary ny tatitra izay namelabelariny Prime Ministre moa ny asa izay nataon'ny gouvernemanta na amin'izao amian'izao na ny asa andavanandron'ny gouvernemanta ihany koa. Nampatsahivany teo ihany koa fa omaly dia nisy 520 no namoy ny ainy tao anatin'izay valanaretina Covid izay. Ao anatin'izay isany niompana tamin'ny resaka vaksiny ihany koa ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta voalazany teo fa ao anatin'ny iray volana eo moa zany no anenjehana ny fanaovam-baksiny tamin'ireo hoe andiany voalohany izay tonga ireo ny fahitanareo azy manokana mikasika n'ilay lamina sy ny laharam-pamiana napetraka ny fitondram-panjakana manao ahoana ny fahitanareo ny mikasika an'izay. Raha tsy ahivontsika dia 5 hetsy ny vaksiny tonga tamin'ity andiany voalohany ty araka ny tatitra nataon'ny gouvernemanta. Izy io dia tafiditra ao anatin'ny initiative COVAX izay ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny OMS no mitarika an'izany initiative COVAX zany. Nanambara ihany koa ny Prime Ministre teo fa isy ny tanjona vaksiny efatra tapitrisa ho an'ny tsika malagasy ary ho tafiditra ao anatin'izay ihany koa dia isy ny initiative anankiray izay rahana amin'ny vondrona afrikana initiative avaty. Raha ny fantatra aloha zany hatreto dia ny initiative COVAX dia AstraZeneca ny anaran'ilay vaksiny
fa tsy voalaza teo ny anaran'ny vaksiny izay ampiasaina ao anatin'ity inisiativa avazy ty. Eo no anetanana ny mpitondra sy ny gouvernemanta amin'ny fanomezana angom-baovao maro-potitra ho an'ny olo-pirenena sy ny vahoaka mahakasika ny ity fandaharana asa sy fandrindrana ny resaka vaksiny ity. Ao anatin'izay fahitanareo anazy raha ny rythme ny lazantsika anazy ny rythme ny gouvernement amin'izay hoe fanapariana ny vaksiny izay misy ilay lahara-pamenana napetraka teo raha ny saramabe-bahoaka moa zany raha io dingana io no jerena mety mbola tsy fantatro any amin'ny oviana zay vao teny sitraka daholo ny saramabe-bahoaka amin'ny fahitanareo ny tokony apetraka mikasika an'izay. Mazava aloha ny lehilahy manapetraka teo hoe ny marefo ny mpisehatra ara-pahasalamana sy ara-tsosialy ny mpitandro filaminana no vaindondra rà amin'ity 5 alina sy 4 hetsy ity ary ny tena isaorana ny fanjakana dia ny fametrahana an'izay vaksiny izay ho atsitrapo fa tsy akaterena satria zava-dehibe zany hoe manana ny safidy zany ny olo-pirenena zany amin'ilay fiatrehana ny valanaretina Covid-19 manana safidy zany ny olo-pirenena na ampiasa ny remède traditionnel na ihany koa isitraka nyity vaksiny izay iarahana amin'ireo vondrona iraisam-pirenena ireo. Ny tena tsara apetraka angambany dia hoe tokony misy tety andro mazava hoe roviana indray ara zany ny fahatongavan'ny andiany manaraka amin'ny vaksiny dia mety olona 4 eo indray no misitraka an'izay vaksiny izay fa ny fantatra zany loatra eto dia vinavinaina ho 4 tapitrisa ny malagasy hisitraka vaksiny. Ankoatra ny resaka vaksiny andresana ihany koa tamin'ny fepetra izay efa voalazantsika teo isan'izany ireo faritra izay isokatra indray ireo izay mbola mihidy aloha hatreto inona ny tokony hamafisina mba tsy hiverina hirongatra indray ny valanaretina indrindra amin'ireny faritra izay miverina misokatra ireny. Raha mahatsikaritra tokoa isika dia na eto amin'ny faritra Analamanga fotsiny ihany ary dia na ny distrika ary dia ny hena ho anankefatra no hiaran'ilay fepetra izay nambara ny prime ministre teo ny distrikan'ny Antananarivo renivohitra, Varadrano, Atrimondrano ary Ambohidratrimo. Tokony ho malina hatrany nefa tsika tsy toy ny tamin'ny teo aloha hoe nanana ny fanefitra sika ny Covid organique nanana ny fahaizana ara-traditionnel dia somary nivasy goragora ny fandraisan'ny olo-pirenena andraikitra amin'ny fiarovana ny tenany sy ny hafa zany. Dia teo ihany koa isika nandray fepetra ny fitondram-panjakana tamin'ireny andiany voalohany ireny ny famerenana antsika tamin'ny fiainana andavanandro tokony tsy ho maika zany sika fa tokony ho malina hatrany na dia eo ary ny vaksiny sy ny reny fanefitra. Fa hitanao ve marisarisa ny vahoaka amin'izao amin'izay fanajana fepetra izay ny fanajana ny fampanajana ny lalàna ihany koa? Mbola misy ihany ny vahoaka eny fa tsy ny ankabetsahany akory no mbola tsy tena manaraka ny fepetra hitantsika amin'ny fiainana andavanandro zany. Dia io nefa ohatra anankiray izay tena raisin'ny vahoaka ihany koa nefa ny mpitondra ahafahany miatrika an'izay valanaretina izay. Mitoy ny fiboana tanteraka isaky ny farany herinandro amin'ny distrika maro izay tena voakasika indrindra mety ve izay fepetra niraisiny izay marimaritra iraisana tamin'ny lafiny toekarena sy ny fandrosoany toekarena izay eo ihany koa ny ady amin'ny valanaretina Covid-19. Mety sa tsy mety ny any amin'ny vokatra angambany no hitantsika anazy hitantsika mamo fa nisy akony tamin'ny fivoaran'ny fiombony aretina ny confinement total amina faritra voafetra hitantsika fa nanatsara sy napiato ny hafangainam-pandehan'ny fitombon'ilay fiparitahana zany ireny fepetra ireny
fijeriko azy manokana dia tokony tohizana aloha zany ary miankina be da be amin'ny fivoaran'ilay fiombon'ny aretina ao aminatina faritra anankiray ny tokony andraisana an'izay fiobonana tanteraka izay. Nambaran'ny Prime Ministre teo ihany koa isan'ny songadina ny resaka hoe mbola mikatona tanteraka aloha Madagasikara amin'ny any ivelany raha tsy hoe ireo karazana autorisation spéciale zany izay omeny fitondram-panjakana ny fahitanareo ny mikasika an'izay. Efa menomenina moa ny olom-pirenena tamin'ireny tandrevaka teo aloha reny dia nanampy fanazavana ny fitondram-panjakana hitantsika angamba zany tamin'ny fampitam-baovao ny filakevitry ny ministra tamin'ny 12 May teo fa ny diplomaty ireo olona izay mamita hiraka iraisam-pirenena na manampaizana veto Madagasikara izay tsy maintsy hamita hiraka any ivelany ka ody ary ireo mpanao fanatanjahantena toy izany zao ny mpilalao basket ny gendarmerie izay manaraka ny lalao any Afrika any Rwanda tsy maintsy ody eto ry zareo reny olona reny zany sokajiana rehefa mazava tsara iny fepetra iny zany amin'izao fotoana izao fa tokony tsy misy fanararaotana angamba ao anatin'ilay fepetra hoe mbola misy mpandeha hafa ankoatran'ireo izay efa nahazo alalana hiditra eto amintsika rehefa mazava ihany koa ny fepetra napetraka fa tokony hiboka izy ireo manaraka ny protocole izay apetraka eto Madagasikara ka tokony samy tompony andraikitra avokoa zany ny olom-pirenena sy ny tompony andraikitra eo amin'ny fanatanterahana an'izay fepetra izay. Feno dia feno izay fanazavan'izay ankasitrahany ianao ny vahiny tato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary ankasitrahany isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany hatreo ihany koa ny fandarana tamin'ity alina ity aveloma tompoko. La 4G By Telma vous a présenté Vaovao.